tena vendrana sy bady loatra ny ankamaroany gasy. Normal ihany raha mahantra dia mahantra ny Madagasikara tsy tafavoaka mihitsy, sady lalaovin'ireo mpanao politika tsisy lavana azy eo. Tena good morning, mamaky ny commentaire ny olona amin'le resaka hoe nanao ampamoty Kahina Razafindrazoelina mahakasika ny inona moa zany, ny fikafika ny Ravalomanana, ny famadihana nataon'ny Ravalomanana. Dia tena gaga mahita le commentaire, tena misy mbola miaro be ny Ravalomanana, mbola any tsy izy mihitsy zany le resaka tena tokony samanao zalany azy fa tokony tsy fanaratsy ina moa zany Kahina Razafindrazoelina mihitsy ohatr'izao. Zavatra marina zao ny teneniny Kahina Razafindrazoelina ary misy profo. Matoa atao amin'ny débalazy ohatran'iny anana profo dôlodôlo, misy profo ary anasehony teo le zavatra nitranga. Profo, misy profo mivaingana. Dia inona ny advance ina discussion am'izany. D'ailleurs Ravalomanana tsy anao démenti mihitsy, tsy anao démenti tsy sanazava inona. Dia inona ny mbola idilina hevitra am'izany hoe Ravalomanana namitaka tamin'ny daty ohatr'izao, Ravalomanana nanao accord politique tamin'ny daty zao, Ravalomanana nanao zao. Hita hoe Ravalomanana mbola fopla. Mahatonga ny ina moa ny gasy manenganiny amin'ny ina moa zany pouvoirany any Rajoelina am'izao. Tsy natanjaka be zany ny pouvoirany Rajoelina raha tsy Ravalomanana namadika tao. Ina moa zany nakapoty ny toro natao C11 maty ny olona, naratra ny olona, dia avy amin'ny Ravalomanana manao arrangement. Efa milaza ho aza misy milatsaka, dia Ravalomanana tratra zao ny SMS nalefany dia ny moment azy mandefa hoe ndana mifidy. Dia inona mbola ady hevitra am'izany, inona mbola diskutevana am'izany. Kivy amin'le abadon'le gasy, tena vendrana dia zay tiany lataona azy. Angereny Ravalomanana ny tapoloha reo fanatikany tianareo, angereny ambony loha. Totr'izany koa ny any Rajoelina angereny ambony loha reo bandy ohatrany ery izy moa ery Evariste reo, ery ina moa zany ery Dadanjehima reo, ery Toavina Rabe, ireo vonona miretraretra reo amin'ny abadony. Misy intérêt kely, mahazo toerana kely Platon ery Toavina Rabe. Dia iny zay tsisy fanazavana hafa, tsisy fanazava fa ny abadona sy avendrarany gasy no tena nao ampiran'ny amaniny gasy, tsisy afa-tsy zay. Nareo za mijery ny commentaire ny misy le vidéo larvoako tamin'ny Mali Review mikasika ny famadihana sy ny accord ambadika nataon'ny Ravalomanana amin'ny any Rajoelina amin'ny famitahany vahoaka. Io navoaka ny Kahina Razafindrazoelina miaraka amin'ny daty, miaraka amin'ny retraretra, dia mbola mitabataba ihany araka sao zany ary no mpandra bado, tena vendrana. Dia rehefa bady sy vendrana ianao dia normal ianao raha fanatika anao rehefa bady loatra tsy vendrana, tsy mety hatra ny inona mihitsy. Ravalomanana ohatrany Andriamanitra efa profon'olona A plus B zao hoe Ravalomanana fosika olona mpamitaboaka hatramin'izay. Aprofon'olona io, inona ny idilina hevitra am'izany, inona? Mankivy vao maraina lolo hiasa fa tena tsy avitra le gasy, bady loatra. Ady hevitra be inona moa zany commentaire ohatrany reniny reny, nefa inona zavatra discutelina eo. Avoakany olona zao ny zavatra nataon'ny Ravalomanana tamin'ny 2013, zao ny zavatra nataon'ny Ravalomanana tamin'ny 2018, zao nataon'ny zavatra Ravalomanana tamin'ny tolon'ny C11. Dia mbola inona ny mampavazavaza lamy zany? Inona discussion valamy zany?